La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Hatramin'izao mbola tsy namoaka didim-pitsarana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ireo fitoriana mangataka ny fampiatoana ireo solombavambahoaka ny vadika palitao. Tsy nahenom-peo ihany koa ity fitsarana ity ny amin'ny fampiarana ny didina avoakany tamin'ny zoma 20 Mey lasa iny sy ny amin'ny fisian'ny fifanarahana politika anaty. Milokaloka ny ampangarahara ny fanatanterahana ny fividianana ny seni mandritra ny fionany tamin'ireo mpanao politika ny maraina teo. Mbola mampanany maro anefa ny fahitana ireo mpiasa mpanjakana mpikambana any amin'ny ratsamangaiky ny seni. Mirongatra tanteraka ny fanorenana tsy ara-dalàna ato amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Efa tafiakatra 200 ny fanorenana tsy ara-dalàna hita hoy ny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany. Voakasiky ny fanotofana tsy ara-dalàna avokoa hatramin'ireo toerana voarara sy tsy azo anorenana. Nankatoavy ny filakevim-pitantanana ny tahirim-bola iray sampam-pirenena omaly ny tombanezaka andiany fahatelo nataon'ny Madagasikara amin'ny fandaharana SAFEC mitetina 440 faingo 520 tapitrisa dolara amerikana izay vola fahatelo izay. Ary ny maresaka iray sampam-pirenena nampahafantarin'ny Prime-ministra Britanika Theresa May androany ny drafitrasan'ny gouvernemanta Britanika mahakasika ny Brexit. Tsy araka ny hevitra sy ny tanjony fametrahana ny Brexit izany raha ny fanazavana. Ny andinindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Manantitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavitonga eto amin'ny fotoanan'ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany isa tarantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity hatramin'izao mbola tsy namoaka didim-pitsarana ny avy eo amin'ny von'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mahakasika ireo fitoriana mangataka ny fampiantona ireo solombavambahoaka ny vadika palitao. Tsy nahenom-peo ihany koa ity fitsarana ity ny amin'ny fampiarana ny didy izay navoakany tamin'ny zoma 20 ny volana Mey lasa eny sy ny amin'ny fisian'ny fifanarahana politika na tsy raharsona ihany. Hatramin'izao mbola tsy namoaka didim-pitsarana mahakasika ireo fitoriana mangataka ny fampiatoana ireo solombavambahoaka ny vadika palitao amin'ny fampiarana ny andiany faharoa amin'ny fitopolo amin'ny lalam-panorenana sy ny fampiarana ilay didy navoaka ny laharana 20 tamin'ny 20 Mey lasa teo ary ny amin'ny fisian'ny fifanarahana politika na tsy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Heverina ho toy ny tsy misy izany raha ny fanamarian'ny mpanara-baovao. Ankoatr'ireo, mbola miteraka savorovoro eny anivon'ny ministera sasany ny fametrahana ireo minisitra avy amin'ny HVM mandraka ankehitriny noho ny fahatsapan'ny maro fa tsy nampiarina ny andininy faha-enina sy ny faha-13 ary ny faha-14 tamin'ilay didy navoaka ny HCC ho famahana ny krizy. Omaly fa 1 ny volana Jolay anefa dia fanapahana misa 7 be izao no ndraisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'ireo fitrosana ataon'ny firenena malagasy. Mametra-panontaniana ny maro ny hoe inona no amehana amin'ity fitsarana avo ity. Endrika fizirizirina toy izao ataon'ny HCC amin'ny tsy famoahana didim-pitsarana izay heveriny maro ho misy fiandaniana toy izao no manamafy ny ahiahin'ny maro ny amin'ny ahazoana antoka ny voka-pividianana avoakan'ity fitsarana ity ka ho sanatria hiteraka korontana indray eto amin'ny firenena ao aorian'ny fividianana. Tontolon'ny fividianana dia milokaloka ny ampangarahara ny fanatanterahana ny fividianana ny seni nandritra ny fionana tamin'ireo mpanao politika ny maraina teo. Mbola mampanahy ny maro anefa ny fahitana ireo mpiasa mpanjakana mpikambana amin'ny ratsamangaiky ny seni. Fanadidiny mampiona rakotoarso. Volana vitsivitsy alohan'ny fividianana filoham-pirenena, tsapany maro ary mampanahy azy ireo indrindra fa ny mpanao politika ny mbola tsy fananany seni faleovantena na dia eo aza ny firosona mankany amin'ny fividianana.
Zava-poana izany raha tsy misy io fahaleovantena io izay fototra iray lehibe isian'ny fangaraharaana. Ny rina dia hoe enga ny seny ampisehoan'izay le fahaleovantena izay amin'ny fanatanterahana fifidianana. Nahita koa izay tato ato fa efa niezaka izy nanamboatra n'ireo démembrement au niveau amin'ny faritra satria io dia tena anisan'ny nampatahotra satria ao anatin'ny démembrement CENI tsy tokony hisy olom-panjakana fa ny mampatahotra fotsiny amin'izao fotoana izao dia le rafitra mbola tsy niova. Izay zao mahita ao malagasy miaramiainga fa misy chef de région, misy chef district mbola tena miasa mihitsy ohatran'ny hoe manompo ny antoko amin'ny fitondrana zany. Dia reny zany mampanahy amin'ny fandehanan'ny fifidianana. Ny zavatra anankiray ihany koa tsara marihana dia eo amin'ilay lafiny ny fitantanana fifidianana ankapobeny mihitsy au niveau amin'ny fitsarana avy ny lalam-panorenana zany. Azadiny fa mbola misy requête ny malagasy miaramiainga any amin'izareo izay mbola tsy nivaliany hoe ahoana fampiarana n'ilay article 270 ao anatin'ny lalam-panorenana satria raha ohatsika ka handeha amin'ny fifidianana ka tsy mazava ny zavatra ohatran'ireny dia tsy mazava ny resaka politika dia mety hahatonga olana any aoriana any. Fantatra ny maraina teo avokoa mantsy ireo fepetra-takiana sy fitsipika tsy maintsy arahana mandidina ny filatsahan-kofidiana ho filoham-pirenena malagasy. Ny voalohan'ny volana aogositra ho avy izao no fisokafan'ny fanaterana ireo atao taratasy rehetra ilaina amin'ny filatsahan-kofidiana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary afara amin'ny 1 aogositra. Mitaky fepetra maro ny filatsahan-kofidiana, tsy maintsy feno 530 taona amin'ny fotoana farana naterana ny tota taratasy, mizaka ny zoam-pirenena malagasy, mizaka ny zo iraisam-batan'olona sy politika. Tsy mbola voasazy, moa ny eto Madagasikara, voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana ary manana kara-pifidianana. Maloa hetra, efa nanao fanambaram-pananana, iantoana olom-boafidy 50 na iantoana antoko politika mitsangana ara-dalàna. Tsy maintsy mametra-pialana ny mpilatsa-kofidiana manana andraikitra ambony ao amin'ny fanjakana. Miisa 50 kosa ny fitambaran'ireo atao taratasy ilaina izay mifandraika amin'ireo fepetra voalaza ireo. Mahakasika ny hetsika syndikaly kosa indray dia nidina an-dalambe manohana ny hetsika ataony SSM ihany koa ny syndicat-ny mpitatitra avy any amin'ny fahasankarana ankoatrin'ny fiverenan'ny syndicat-ny mpiasan'ny fananantany manohy ny tolona. Mitohy sy iamafy hatrany araka izany ny hetsika fitakiana fanadina. Miamafy hatrany ny hetsika ataony SSM na Solidarité des syndicats de Madagascar tonga teny an-dalambe nanoana ny hetsika izy ireo ihany koa ny maraina teo ny syndicat-ny mpitatitra izay matsiaro hiaran'ny tsindry azo lena avy eny amin'ny fahasankarana. Ankoatra ireo syndicat izay efa miaraka amin'izy ireo foana nandritra ny fotoana nanaovana hetsika. Raha tsisy taratasy ara-dalàna mivoaka misy tombo-kase menamena noty avy any amin'ny ministra mampijanona na eo dia tsy hijanona mihitsy ny tolona ary tsy hisy ny apaisement eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay ny anay no azonay tao ary zay dia mahatsa amin'izao dia tsy hijanona na aiza toerana hisy ny tolona na aiza toerana hisy ny tolona. Ny asa eny amin'ny fahasankarana dia mandeha fa misy fotoana rehefa tena tsy hainao anay ny miandraikitra an'izany, nisy tera miandraikitra an'izany na ny mpitondra ary dia miteny zahay fa io natao singam-bolo andavositra. Tsy hijanona zahay raha tsy miala mihitsy mpitondra sy ireo redoublement mampime amin'izao fotoana izao. Mitohy hatrany ny tolona ho an'ny syndicat rehetra, tsy manan-kevitra ny verina noho ny asany izy, ninona hitranga raha tsy voavaly ny fangatana. Manamafy izany indrindra ny syndicat-ny mpiasan'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Hitanareo zao fa miaraka amin'ny SSM izay hatramin'izao zahay na inona ho tenenin'ny Ngamaranty any ambadika any izay eto amin'ny ministera tsy manaiky ny fampidinika sy fampiresaka amin'Andriamato Maranty fa tsotra fotsiny teneninay fangatahanay ny démissionna tsy misy atakandro zao dia izao ary porofonay zany fa mandrakitiny androany mbola tsisy miasa ary tsy hiasa zay raha tsy miala eo amin'ny toerany Ngamaranty. Manao be marenina tanteraka, izay no azo andikana ny fihetsiky ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana hatrany. Tsy mila ireo ministra izay manana problème amin'ny syndicany kanefa tsy mahavaolana. Dia takinay ny fanasorana andreo ministra ireo sady tokony hanaraka ny voalazan'ny HCC dia tsy misy ny famerenana ireo ministra izay efa teo averina eo amin'ny toerana afindra fotsiny.
misy koa ny fitakina ny fanatanterahana didim-pitsarana izay mamerina ireo mpiasa syndicalista roapolo isa amin'ny Hermad, Jirama, Artec, SMMC, Portomasina nefa dia mbola tsy tanterahana hatramin'izao. Misy koa ny didim-pitsarana izay itakin'ny syndicany militaire retraité ny indemnité any zareo izay efa mivoaka didim-pitsarana kanefa dia tsy tanterahana hatramin'izao izay misy budget tanteraka ao amin'ny ministère en finance kanefa tsy omena azy ireo. Misy ihany koa ny fitakina izay ataon'ny mpampianatra izay ao anatiny SSM, ao anatiny Saint-Pama, Saint-Pamanosy dia mitaky 500 000 ariary d'indemnité sy fandaminana isan-karazany mikasika ny asan'ny zareo nefa dia tsisy miheno izany fa ho setriny dia 25 000 ariary plus lacrymogène no nomena azy. Tazana miverina an-dalambe nanohy nietsika ihany koa ny syndicat ny mpiasan'ny fananantany taorian'ny latsabato fakakevitra izay niarahan'izy ireo nanao ny amin'ny tokony hanohizana sa tsy ny tolona fitakiana araka ny loharanom-baovao. Nirongatra tanteraka ny fanorenana tsara-dalàna ato anatin'ny komunina Antananarivo renivohitra. Efa tafiakatra 400 ny fanorenana tsara-dalàna hita hoy teo anivon'ny ministera ny fananjariana ny tany. Fanadina Ivrisha. Ny taona 2024 no nirongatra tanteraka ny fanorenana tsara-dalàna tato anatin'ny komunina Antananarivo renivohitra. Fanorenana tsara-dalàna 200 sy fanotofana tsara-dalàna manodidina ny 20 hatreto no efa tonga eny anivon'ny ministera ny fananjariana ny tany raha ny fanazavana. Ahitana fanorenana tsara-dalàna avokoa isaky ny kiondalana eto an-drenivohitra ary voakasika hatramin'ireo toerana voarara sy tsy azo anorenana toy ny etsy Avaradò, ny etsy Behoririka, ny etsy Ampatsakana Nosy sy ny maro hafa. Nilaza ny anokatra fanadiadiana ary andray fepetra enitra ny anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany. Ny fantena voalohany indrindra aloha hoe manao mahazo titra amin'ireny toerana ireny le olona. Izy mbola jerevany ireny hoe faritra izay ve hatramin'ny natany ve nahazo ny titra satra diarina nefa drafi-panajariana Antananarivo nametraka an'iny ohatra ho faritra rovana. Dia ao anatin'ny lalàna koa faharoa na dia manana titra raha ny tompon'io fa resahanay ny prescription navoaka ny plan d'urbanisme Antananarivo dia inconstructible aloha na zone boisée zany ny tenenina zany dia toerana fambolena hazo. Efa mandeha zany verbalisation de police ny fanapahana an'ireny hazo izay namboleny fanjakana ireny satria izay ny tena maro no namboleny commune io tsy ara-dalàna dia efa azo any anjehana ny tompony. Dia io dia efa tenen'ny ministera fa tsy hisy mihitsy. Zay averiko ny mandeha zay tsy hisy permis de construire afaka hivoaka eo. Satria anao negatif foana satria ny lalàna ny atsiprian'ny lalàna ireny dia milaza an'izay hoe azo lavina ny permis de construire raha ohatra faritra Silasila, faritra mety Teradoza na faritra mety arovana ny resaka fiainan'olona tanàn-dehibe no anorenanao. Nitondra fanazavana mahakasika andrara CEG analamahitsy ihany koa ity tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ity. Voafaritra ao anatin'ny andininy fahatelo ny lalàna 2008-013 ny tsy fanekena ny famarotana ny sekoly. Azadino ny article fahatelo ny lalàna 2008-013 io izay mikasika ny ataontsika domaine public. Ao anatin'io dia misy milaza hoe ny reto zavatra reto dia voasikazo fananam-bahoaka tsy azo amidy, tsy azo atakalo, tsy azo vonoina na dia voasoratra amin'ny procédure-na immatriculation privée le izy. Zany hoe na misoratra amin'ny anaran'ny commune izy na amin'ny état malagasy kanefa mizaka an'le hoe domaine public ohatra lalana, lalamby, renirano zany na dia misoratra titré amina commune na fanjakana dia tsy azonao amidy. Ataontsika hoe toe zavatra anankiray moa ireny zany misy commune ohatran'ireny satria misoratra aminy misy ny EPP anankiray dia andeha ho amidy. Tsy ny fanorenana tsara-dalàna ihany no nirongatra tato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra tato anatin'ny taona vitsy izao. Nanjaka ihany koa ny gabraraka samihafa. Tsy tantaratra lamina napetraka ny teo anivon'ny commune izay nambaratra any fa tsy ampikorotana ny tanàna na ny Antananarivo. Fanontaniana mipetraka ny hoe aiza ho aiza ny fampiarana ny teny filamatra ny tanàna na Antananarivo. Milaza fa ny lalana ho an'ny fiara, ny tsena ho an'ny mpivarotra ary ny moron-dalana ho an'ny mpandeha tongotra. Melohan'ny syndikany mpampianatra ny famarotana na ny fikasana famarotana ny tany misy ny sekolim-panjakana eto Madagasikara taorian'ny resabe manoloana ny raharaha CEG analamahitsy. Nanambara kosa ny syndikany mpitsara malagasy androany fa tsy tao anatin'ny mangarahara ny fifanarahana sy ny momba n'io tany misy ny CEG io. Fanadina miantarandrianay.
Niteraka resabe teto amin'ny firenena tato anatin'ny andro maro ny mikasika ny tany misy ny CEG Analamahitsy. Samy milaza ny ho tsy diso na ny teo anivon'ny komina Antananarivo na ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Fanaovana tsinotsinona ny sehatra ny fanabeazana no andraisan'ny sendika ny mpampianatra ny fikitihana ny tany misy ny sekolim-panjakana. Voalohany indrindra aloha dia malahelo ny tena na haino an'ireny, izany hoe ireny zany dia midika sahady fa efa tsy fanaovana tsinotsinona ny asa ny resaka fanabeazana eto Madagasikara ny fanaovana ireny zavatra ireny. Tsy vitan'ny mpampianatra ny efa mpiretina tsy mena ny zo tokony ho anazy fa hatramin'ny fotodrafitrasa izay anisany efa vakoka dia mbola amidy dia anay anisany manohatra 100 isan-jato ny famarotana an'io CEG Analamahitsy io ary tsy ekenay velively mihitsy ary raha ohatra ka mbola izy moa efa miteny hoe ny foanana le fifanarahana fa na izany izay mila akta mazava tsara fa raha ohatra ka mbola heninay hoe mbola tena mbola mandeha fifanarahana io dia mbola mihamafy kokoa ny tolona ary miampy ny tolona ataonay sy tsy vitan'le mitaky ny tombontsoa am-panabe sy ny ampiakarana ny asan'ny fanabeazana fa takinako io zany satria arovanay ny sekolim-panjakana satria izay mampapanabe anay. Raha ny resaka fotodrafitrasa zany eto Madagasikara eo amin'ny resaka fanabeazana dia azo lazaina hoe tsy ampy. Natao koa eto an'ireny vohitry Madagasikara fotsiny ara atao hoe amin'ny sekoly asako manokana zao dia atao hoe sur 16 sections 9 salle ihany anananay. Ilazany hoe tsy ampy. Ny any ambany volo moa zany naporofona zay hoe tsy ampy ny fotodrafitrasa dia betsaka ny sekoly ankoatran'ny tsy ampy ny mpampianatra fa na ny trano fianarana ara ao anatin'ny salle anankiray dia misy ankizy amin'ny kilasy isan-karazany zarazaraina ao anatin'ny kilasy anankiray. Ilazany hoe tsy ampy sur effectif no tsy ampy koa ny trano ianarana ka izay no mahagaga hoe ny sekoly ara tsy ampy fotodrafitrasa hoe fa maninona indray ny efa eo no arodana amidy any amin'ny olon-tsotra. Mbola manamafy ny teny namana hoe fanaovana tsinotsinona ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara. Ho an'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara, maro no tsy mazava tamin'ity raharaha ity. Miezaka ny anodikodina ny marina ihany koa ny filohan'ny SMM ireo tompona andraikitra ao ambadiky ny fifanarahana mikasika ity tany misy ny CEG Analamahitsy ity. Ary tsara ny manamarika fa hitantsika rehetra ny certificat de situation juridique ny tany io izay milaza fa commune urbaine ny tompony. Aminay zany dia mandainga akitsirano ny solitena ny fanabeazana izay nilaza fa tsy nisy ny famarotana fa ana olon-tsotra io tany io fa dia nampindramina ny CEG ary alain'ny tompony. Maninona reny fa hanandanitra ohatran'izany ny vahoaka malagasy efa hita zao tratram-bodiomby ny varotra fananam-panjakana tsokosoko ary rehefa tratra izany dia mody hoe afaka hajanona le izy na izahay raha tsy matoky hoe najanona zany fifanarahana iny fa dia eo moa dia ho hitantsika eo fa itsika rehetra kory tsy very tadidy ka tsy hahita rehefa tena vita io fotodrafitrasa io iza no andeha hipetraka eo amin'le CEG taloha fa aminay dia tsy mety ny famarotana tany-panjakana ohatr'ireny. Paraingo mipetraka ihany koa ny fipetrany raisiny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny amin'ny antony nomezany tany hafa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anamboarana sekoly vaovao. Ilay sekoly mitsangana nefa efa ho 5 taona no ziny. Tsy mitombina ankilany ny mety ho filazan'ny sasany fa nalain'ny olon-tsotra milaza ho tompon'ny tany ny tany efa misy ny sekoly mitsangana satria tsy manana zoaka tany ampiasain'ny fanjakana ny olon-tsotra. Ny fanjakana ihany no afaka sy manana fahefananao izany. Raha toka mitombina ny filazana fa izao ny komina Antananarivo renivohitra vao nalala fa ny olon-tsotra ny tany dia afaka sy azo ny atao tsara ny maka ny tany amin'ny alalan'ilay atao hoe expropriation pour cause d'utilité publique satria efa misy fotodrafitrasa iombonana efa ho 5 taona eo amin'ilay tany. Tontolon'ny fampianarana dia tsy ampiovana inona na inona ny fitakian'ny mpampianatra ny filazan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena omaly ny andraisan'ny fipetra manoloana an'ireo mpanabe manao fitokonana fanadiny Mikael Ramarona. Omaly nanambara ny ministry ny fanabeazam-pirenena Horace Gassien fa fipetra matotra sy entitra no raisina manoloana ny fitakian'ny mpampianatra ankehitriny izay voalaza fa lasa fitakiana politika. Fahitanay azy efa mihoatra lavitra ny hetsika syndikaly zany ny zavatra ino zany zavatra ataon'ny zareo eto amin'ny tokotanin'ny ministera ka tsy azonay ekena intsony. Ohatra zao fantatra iza ny tompon'ny automobile izay mibaby sono io ary fantatra koa iza ny tompon'ny sono ka tsy mpampianatra reo, tsy mpampianatra ny tompon'ny automobile ary
fahafantarako azy tsy tomobile hofainy io ary fantatra iza ny tompon'ireo fanamafisam-peo zay ampiasaindry zareo isan'andro eo ka hoy izay hoe ampy zay andray ny faipetra tandrify azy ny ministera araky ny toromarika azoko tamin'ny lehibeako. Fifanampiana ary tsy misy ambadika politika ny fitakin'ny sendikan'ny mpampianatra. Hoy kosa izy ireo manoloana ity voalazan'ny ministra ity. Miverina avy hatrany ny fampianarana raha toka mivaly ny fitakiana hoy hatrany ireo mpitokana. Araky ny voalazany hoe misy olona nanolotra ny sono ary tena marina zany. Misy olona nanolotra ny sono satria amin'ny mahatompona andraikitra fifanampiana ao anatin'ity fitakiana ity nanomezany anazy. Ny mpitarika sendika ao anivon'ny ministera dia tsy manana loko politika ny ankabeazany. Ary izay ny tiana itenenina hoe maninona raha mba tsy havadika amina zavatra ohatr'izany ilay resaka satria lasa manana endrika ohatrany hoe fandrangitana ny mpampianatra sanatriany vava ilay izy ary indraindray mampiakatra ny ampon'ny mpampianatra. Tena fitakiana sendikaly ary ny anamarinana an'izay raha androany ny fanjakana mamaly ny fitakianay dia raha pitso izay mandray fanapahan-kevitra ny maronisa hoe hiverina an-dakilasy. Misy ny vola fa ny fanaovana tsinotsinona ny fitakian'ny mpampianatra no ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Hoy hatrany izy ireo. Fa maninona mangataka ny any amin'ny greffe ohatra na ny amin'ny pénitencier. Ny pénitencier zay tsy mialina an'izany zay ny tonga dia mahazo. Maninona ny transport indray mandeha mitokona tonga dia mahazo. Fa maninona zany ny mpanabe izay mamolavolany ny zaza malagasy rehetra mbola lasa olombanona no mitaky dia atao tahaka izao. Mahatonga ery zareo zany mampiakatra tambokaraman'olona ary mahatokory zareo maheno feo zay indraindray hoe zao budget ny présidence, zao budget ny assemblée, zao budget ny sénat. Misy vola zany ao fa ny angatahanay tsy resaka teknika intsony, décision politique. Nateo azy izay filazana nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena izay dia tsy nanakana ny fitakiana nataon'ny mpampianatra tao amin'ny draina Andramasina izany. Araka izany dia nisy ny filatrona lehibe nataon'izy ireo tao anatin'ny distrikan'Andramasina tamin'ity androany ity izay nandraisan'ny mpampianatra miisa 2,000 avy amin'ny EPP 50 sy lycée 7 ary CEG 430 ao amin'ny distrikany Andramasina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nankantoavin'ny filan-kevim-pitantanana ny tahirim-bola iraisam-pirenena omaly ny tomban'izaka andiany fahatelo nataon'ny Madagasikara amin'ny fandaharana saha FEC mitentina 420 faingo 520 tapitrisa dolara amerikana izay vola fahatelo izay amin'ny ankapobeny anefa dia tsy hita soratra mazava ny vokatry ny famatsim-bola maro isan-karazany izay azon'ny Madagasikara noho ny faratsian'ny fitantanana Michela Renardo. Ny farana omaly ny tomban'ezaka andiany fahatelo no totosain'ny filan-kevim-pitantana ny tahirim-bola iraisam-pirenena mikasika ny fandaharana asa FEC na ny facilité élargie de crédit. Vola mitentina 130 faingo 320 tapitrisa DTS na 420 faingo 520 tapitrisa dolara amerikana izay andiany fahatelo amin'ny FEC izay. Dia ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia ao anatin'le FEC ihany zany dia mahazo vola ny banque foibe Madagasikara vola mitentina 44 millions de dollars américains io entina soutenir amin'ny balance de paiement zany io vola io. Fa aorian'izay ihany koa zany dia misy fanampiana ho an'ny teti-bolam-panjakana dia ny fanampiana azo amin'izay dia mitentina avy any amin'ny banque mondiale 100 millions de dollars avy any amin'ny vondrona européenne 10 millions d'euros ary avy any amin'ny banque africaine fampandrosoana 10 millions de dollars. Ary ny tetiandro ny eritreretina azahoana ireo famatsim-bola ireo dia ho azontsika ao anatin'ny telo volana fahatelo amin'ity taona 2020 sy 2020. Raha toka izay ny fotoana ivoahany vola voalaza fa omeny ny FMI raha ataony katsika tsotsotra 20 faingo 4 tapitrisa dolara ny fitambarany vola efa nomeny ny tahirim-bola iraisam-pirenena ao anatin'ny fifanarahana FEC ho an'ny Madagasikara. Ankoatrin'ny FMI, maro ihany koa ny famatsim-bola efa azon'ny Madagasikara. Raha ny fanazavany Paetoekarena amin'ny ankapobeny tsy hita soratra mazava ny vokatry ny famatsim-bola maro isan-karazany azon'ny Madagasikara noho ny faharatsian'ny fitantanana. Mety le vola ngamba ny tonga fa le fitantanana le vola tsy nety zavatra iray zay
mety possible koa hoe miankina le famanjim-bola fotsiny tsika fa tsy mitrandraka ny arenantsika. Tsika nge manana na arenan-dranomasina na arena kibony tany na ny agriculture atsika na ny olona eto amintsika ane tena mahay fa eo amin'le tena fitantanana amin'ny akapobeany mihitsiny no hitako hoe misy problème na gouvernance eto amintsika ary ny tena fototra io problème na gouvernance io dia hitako hoe ny efa tsy adapté tsony ny fanjakantsika, mila décentralisation, isaky ny district tokony manana possibilité manao coopération miaraka amin'ny olona ny ivelany. Ratsaivina naharitra 3 taona ny fandaharana SAFEC izay nankatoavina tamin'ny 17 Jolay 2022. Mitotaly 773 faingo iray tapitrisa dolara Amerikanina ny famoam-bola nomanina ary mitetina 205 isanjato ny mari-pandraisana anjarany Madagasikara ao amin'ny FMI. Tontolon'ny finoana kosa indray dia totosa omaly tetsy amin'ny ekary masinda François Xavier Antanimena ny sorona masina lehibe nandraisana ny kardinaly tsara hazana Désiré nantraterana nandritra ny toritery ny fiadiana amin'ny ratsy indrindra manoloana ny zava-misy lalovan'ny firenena. Fanadiny Yves Richard. Sorona masina goavana no nentin'ny fiangonana katolika nandraisana ny kardinaly tsara hazana Désiré omaly tetsy amin'ny ekary masinda François Xavier Antanimena. Afatra mazavana tsipin'ny kardinaly nandritra ny toriteny nataony tokony hivoizana tranon'ny fahamarinana indrindra manoloana ny zava-misy lalovan'ny firenena ankehitriny. Hitondra fanantenana ho an'ny vahoaka marobe aty amin'ny faritra Afrika sy ny manodidina, indrindra i Madagasikara ny fanendrena ny kardinaly tsara hazana Désiré raha ny fanazavana. Nampafantary nonsa apostolika omaly ihany koa fa voatendro foloan'ny synode ny évêque momba ny tanora ny kardinaly tsara hazana Désiré. Voninahitra lehibe ho antsika malagasy izy afa-zay. Io voangana teo nazahoana ny fanendrena an'izay. Izy efa tonga aty io moa ny nonce nahazo ny téléphone avy any. Zay le hoe président délégué misy ny président ny synode dia ny papa ray masina ihany. Lehibe an'izay satria fitokisana atsika ane zay zava-zay. Ary filazana hoe manana ny maha izy azy eo amin'izay hoe mpiainan'ny tanora zay ny fiangonana eto Madagasikara. Nisintona ny sain'ny mpanara-baovao ny fidododon'ny filohan'ny pirenena tany Roma nandritra ny fanambarana rapombo ofisialy ny fanendrena ny kardinaly ny 7 Jona lasa teo. Lohalarana tamin'ny fitsenana ny kardinaly teny amin'ny serana ny mpiara-manidiny vato ihany koa ny tenany ary tsy gisitra tamin'ny sorona masina goavana omaly. Nilaza ny andefa taratasy mangataka ny fahatongavan'ny papa ray masina eto Madagasikara ihany koa ny filoham-pirenena araka ny loharanom-baovao. Fanontaniana mipetraka ny hoe aiza ho aiza ny mahakasika ny tsy tokony hitsabahan'ny fanjakana amin'ny raharam-piangonana. Ny andininy faharoa amin'ny lalam-pandrenana dia manambara mazava fa ny fanjakana dia manamafy ny tsy fombany ny atsy sy ny aroa eo anatrehan'ny finoana samihafa. Ny fanjakana sy ny fikambana amin'ny mpivavahana dia tena tsy mahazo mifampitsabatsabaka eo amin'ny sehatrasan'izy ireo tsirairay avy. Tsy misy mihitsy lehibe nandrom-panjakana na mambra ao anaty gouvernemanta afaka miditra ao amin'ny ambaratonga mpitaria ny fikambanan'ny mpivavahana iray raha tsy izany dia azo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ataony manongana azy na heverina ho toy ny mametra-pialana avy hatrany amin'ny asa nandrarahany izy. Aiza ho aiza araka izany ny fampiarana ny lalàna mahakasika ireo tsy fanarahan-dalàna sy samihafa ireo. Tonga eto amin'ny pejy natokana ho an'ny dokavarotra isika amin'izao fotoana izao. Aorianan'izay dia miverina eto any isika hijery ny fampisehoana izay fanomanana ny tarika Ray Milanja amin'ny dôme Akorondrano. Eo ihany koa ny hetsika izay karakarain'ny Star. Ny Star Tour izay atao any Tomasina any. Ao ihany koa ny fanampiana izay natolotry ny vondrona Filadex amin'ny fampivoarana tontolon'ny baolina kitra teo Talatamaty. Rehefa avy eo ary. Tiako asako, matsiaro za fa misy adidy toky ny faiko.
ankehitriny misy nitolotra vaovao etra online novokariny sambatra ramosahana ny etra ho an'ireo karazana orinasa indrindra madinika noforonina ny trankala nifonline.impôt.mg mba mora asiana faingana amin'ny fifandraisana mikasika amin'ny fanambaran-ketra afaka atao naiza misy anao tsotra ary natao an-daolobe ny fampiasana izany manafona ny kolikoly sady tsy ilaina amin'ny lahatra eny amin'ny birao aketra nifonline.impôt.mg etra tsara lama sy mangaraha fampandrosoana Madagasikara. Ho fankalazana ny 18 taona nitarika hira ambulance atmosphérique event manolotra ho anao cabaret concert goavana irany nitarika ireo hira napalasa sy nahafantarana azy hatramin'izay ny zoma 13 jolay manomboka amin'ny 7 alina ao amin'ny dôme akorondrano baf 20 000 ariary ary ny 30 000 ariary ho an'ny famandriana filan-kevitra 034 16 472 74 034 05 481 21 034 73 908 95 azadinonary hira ambulance ao amin'ny akorondrano ny zoma 13 jolay amin'ny 7 alina banoana Cool TV Cool FM. Great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. lalao iray izay tiako indrindra lalatiny izay araka ny fanampanantinaina miritsoka production dia manolotra anao lalatiny etsy amin'ny palais des sports ny ala 10 jolay manomboka amin'ny roratolakan tapakila tsotra 6 000 ariary réservation gradin 15 000 ariary invitation 30 000 ariary fivarotana ny karatra super musique analakely lalatiny ny ala 10 jolay manomboka amin'ny roratsy 10 filan-kevitra 033 14 422 10 sponsor entreprise ERA partenaire Nosbe Jazz Festival Zatou Cool TV boisson officielle Castel Eau Vive. Araky ny fampahafantarana teo eny mindreo misaindraindray noronantsary arahantsika ny oalina amin'ny folo ora latsaka folo eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizatsika ny vaovao dia toeran'ireo mponina ao amin'ny commune Ambondratrimo ny fanotofana tany sy fanodinana trano izay kasain'ny commune Vaovao Antony fambolena maro no efa tototry ny tany tsy mbola misy ny fanonerana hatramin'izao fanadidina avy hatrany. Mihenjandroa ny tady amin'ny commune Ambondratrimo sy ireo mponina. Andany ny commune manambara fa tetikasan'ny commune ny fanamboarana complexe sportif ka tsy maintsy miroso amin'ny fanotofana tany. Ankilan'ireo mponina sy mpamboly manohitra izany. Antony, fambolena maro no tototra ao ambanin'ity tany totofana eto amin'ny commune Ambondratrimo ity. Tsy nisy ny fanonerana ireo vokatra. Niditra faty antoka vokatra izany ireo izay namboly voakasiky ny fanotofana. Iny ana zao famboleko io mbola tsy tonga voniny tsy mbola tsy fantatra hoe rovina. Nefa izy dia isan'andro dia miteny foana hoe asory io voatabia natao ana moa tompoko ny anala an'izao voatabia zao. Zavatra mampalahelo zao
tsy azo hohanina tompoko fa zavatra maitsy ary vola ny lanitro tamin'ny zavatra io tsisy tamberim-bidy io raha ototorana eo le fambolena zany a mbola tsy antitra fa izy ve ny teny meloha hoe soro hoe fa hototofana ny tany tsy miteny izy ka tsy manaiky hatramin'ny farany miantso ny tompona ndraiky raha mahefa any ambozy zay mba hijeriny vahoaka fa tsisy ninina ataon'ny komina sady tsy miteny izy tsy maninona fa to dia manodana sy manototra ny tanin'ny vahoaka moa ve mety amin'ny fotoanam-panjakana aloha ampobato isan'andro izay mitranga eto anoloan'ny hôpitaly fiterahana sy anoloan'ny kresy zay akaiky dia akaiky eto ray zay fanoro manarakaraka an'izay moa ve ty fanotofana tanimbary ty natao inina atao mihitsy satria zay afaka manafatra vary vizinao anatin'ny fanjakana trano misa efatra ihany koa no tsy maintsy horavana izay tafiditra amin'ity tetikasan'ny komuna ity ny tany misy ireo trano horavana izay tanin'ny komuna hoy ny be ny tanàna tsy marina ihany koa ny filazana fa tsy nonerana ireo fambolena tototry ny tany raha ny nambarany tsara aloha manamarika fa ny tany dia an'ny komuna titré borné tena an'ny komuna matidio mihitsiny marina fa misy ny zavatra nataonjareo tao izay voatery tsy maintsy noesorina fa tena mpiralahiana tanteraka tena fanakalo hevitra tanteraka ary dia tena nanaiky atsaka sy andavany ny olona amin'izay mifanarahana rehetra natao teo ny hoe ny efa voatototra aloha dia fa vita fanarahana misy zany nonerana vola ny zavatra nataon'rareo fa ny zareo depuis zany namboly teo zay fa nlazaina tsara mazava tsara fa ny tany dia titré borné ny commune fa karazana findramana tany nataony teo ho an'ny mpanara-baovao tsy vao izao ny trangana disadisa amin'ny resaka fanotofana tany toy izao ao amin'ny komuna Ambohidratrimo taona vitsy lasa izay nahazo lalana avy amin'ity komuna ity ny teratany vahiny iray nanototra ny ampahany amin'ny farinandrano-tapahana izay niteraka savorivory teo amin'ny remponina sy ny mpitantana ny komuna alalana vaiza no nahafahana nanao izany fanontaniana petraky ny mponina manoloana izany ihany koa ny amin'ny hoe iziriziry anoho ity tetikasa ity ve ny komuna Ambohidratrimo ny tsapa sy hita teny an-toerana tsy ampy na tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny rotota fa mandray fanampa-kevitra samirery ny komuna ka miteraka izao savorivory izao lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia manandanja goavana ho an'ny tarika iray mbilanja ny fampisehoana fankalazana ny fahadimy amby telopolo taona izay tanterahana rapitso alina amin'ny dôme Akorondrano isy ny fampahafantarana ny hira vaovao sy ny firana ireo hira talo Mikael Ramala ho matianina tanteraka ny fampisehoana ho tanterahan'ny tarika iraimbilanja ao amin'ny dôme Akorondrano raha ampitso fampisehoana izay entina hanamariana ny fahadimy amby telopolo taona ny tarika eto ampanaovana ny famerenana faraparany ny tarika iraimbilanja amin'izay anaovana ny cabaret concert izay atao rapitso ao amin'ny dôme Akorondrano satria zava-dehibe ho an'ny tarika tokoa zany hoe dimy amby telopolo taona zany dia atao daholo zay zavatra rehetrarehetra mba hanomezana fahafapoan'ny mpakafiny tarika aloha voalohany indrindra mpakafiny kanto ary ny zay tonga natrika ny fampisehoana tongava fa fotoana anankiray izay ionatsika indray io dia manasa anareo satria hiaraka hira indray tsika reo hira talobe ary be dia be koa ny hira vaovao zay hoentin'ny tarika eo amin'io fanombohana moa zany natao rapitso fa dia manentana antsika rehetra ho avy rapitso fa anomboka eto zany ny 35 amin'ny anniversaire ny tarika ny azoko anampiana an'izay dia isy surprise maha surprise azay dia aleo tsy resahana fa ao tsika mahita an'izany rapitso zay no afatra avy aty amin'ny tarika dia manantena antsika rehetra nanritra zay fotoana elaela zay dia nanomana zavatra tsara be ho anareo ny tarika iraimbilanja fa tonga ava daholy rapitso zoma 13 Jolay 2024 mampanantena anareo zay fa zavatra tsara no atolotray ho anareo tonga ava daholy
afanaraka izany ity fankalazana ny 570 taona ny tarika ity amin'ny falorona ny tsara sy ny soa ho an'ny mpankafy iraimbilanja. Fanombohana ihany ny fankalazana ny 570 taona ny tarika ity raha ny fanazavana trany. Isy ny famarotana ny album vaovao 570 taona ny tarika sy ny fahatsiarovana isan-karazany mahakasika ny tarika. Hotanterahana ao amin'ny Tomasina ny 27 Jolay sy 27 Jolay ho avy izao ny Star Tour manaraka. Hetsika maro fampisehoana ary fizarana loka maro samihafa no hitranga mandritra ny hetsika izay karakarain'ny Star. Fanadia Mikaela Ramaro lahatra. Nanomboka ny taona 17 no ny atomboka ny anarana hoe Star Tour. Ho an'ity taona ity dia voalohany ho an'ny Toamasina ny fanatanterahana izany any atoerana. Araka ny efa fanaon'ny Star amin'ny Star Tour toy izao dia maimaimpona avokoa ny fidirana rehetra amin'ny hetsika. Mandritra ny 2 andro tapany eo zany zavatra hitrangy ny toerana ny somafa 7 zany dia efa misy ny animation eo amin'ny scène principale sy ny eo amin'ny espace terrasse maria kely fotsiny zany fa anankitelo ny toerana zany misy ny animation mandritra ny 2 andro ireo espace terrasse izay ahafahana misakafo sy manaletaeta dia misy ny karaoké eo amin'ny toerana io erahana amin'ny pression ilay izy bien pression sy ny sakafo maro isan-karazany. Misy ny espace plage izay ahitana zany karazana animation ho an'ny ankizy ny fianakaviana ahafahana ihany koa mahazo kilalao sy fampatsiarovana star maro dia misy ny scène principale ahafahana mijery ny concert. Dia ny asabotsy zany manomboka amin'ny 10 ora maraina ny animation plage dia efa manomboka hatramin'ny 4 ora hariva dia misy kilalao be dia be ho atao eo dia eny amin'ny espace pression kosa manomboka amin'ny 10 ora hariva ka hatramin'ny 10 ora aleo eo. Ankoatra izay dia manome toky ihany koa ny orinasa Star amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana mandritra ny hetsika. Mazava ho azy isan'ny hoe priorité amin'ny orinasa Star ny fandriam-pahalemana, izany hoe mahatonga an'izay zany ao anatin'ny fiaraha-miasa sy ny Star Tour io dia misy eo amin'ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny sécurité civile tsy latsaky ny 50 ny ara-iasa aminay amin'io dia zana foana hoe ao anatin'ny lahara-pahamena mba hifety ao anatin'ny filaminantsika. Tamin'ny alalan'ny fanadiadiana ny hevitry ny vahoaka ny Toamasina no nahafahana nanasa ireo mpanakanto maro anafana ny hetsika Star Tour mandritra ny 2 andro. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fanentanana goavana manodidina ny tapo-tanànan'ny Toamasina ho fampahafantarana trany ny hetsika. Miditra antsehatra amin'ny fampivoarana ny tontolon'ny baolina kitra ny vondrona Filatex maillot baolina. Ireo no isan'ny fitaovana natolotra ho an'ireo mpanao fanatanjahantena tamin'ity androany ity teny talata maty. Iona Saina. Olana iray tsy ahafahan'ny baolina kitra mivelatra ny tsy fampin'ny fitaovana. Tsapany vondrona Filatex izany ka niditra antsehatra izy ireo ary nanolotra fampitaovana ho an'ny ligue sy ny section Analamanga. Nahazo nanjarany ihany koa ireo kluba. Androany zay dia nanolotra fampitaovana ho an'ny mpanao mpilalao baolina kitra amin'ny 2e division ny section Antananarivo. Dia ankoatran'izay koa nomena ihany koa ny section mihitsiny sy ny section Antananarivo, section Ambohidratrimo, ny section Atsimondrano ary ny ligue mba ahafahan'izy ireo zany rehefa misy match dia mba manana fitaovana hoe ara-dalàna zany. Ny zavatra nomena zany androany ho an'izy ireo dia maillot, jeu de maillot complet zany hoe maillot, short, faux bas dia baolina kitra. Nankasitraka izao fampitaovana izao ireo tompona ndraiky mpanjakana tonga teny an-toerana. Fampitaovana izay isan'ny tosika ho fampiroboroboana ny tontolon'ny baolina kitra. Dia misaotra manokana ny groupe Filatex izay maneho izao fitiavana ary fampandrosoana ny sport eto Madagasikara izao. Ataovy modely ianareo izay nahazo ilay fampitaovana, modely ho an'ny namanareo manerana ny nosy fa mahay mikady izany ary tena misy vokatra ho an'ny
baolina kitra tokoa ny fitaovana izay ho azonareo ary ho ajainareo araka ny tokony ho izy. Fisaorana mitafotafo ho an'ny groupe Filatex amin'izao fampitaovana ho an'ny club sy ny section ary ny ligue eto amin'ny faritra Analamanga izao. Nitady toko tokoa zahay ka nahita vato satria tena tonga ao amin'ny fotoana ilana azy mihitsy izao fampitaovana fanampiana ataonareo izao. Itoyatra ny fanampiana ho tanterahany groupe Filatex raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ary isandrahaka amin'ny lafiny maro. Tanjona amin'izany ny fampivoarana ny mahaolona sy ny fampandrosoana. Maresaka iraisam-pirenena dia nampahafantariny Prime Ministra Britanika Theresa May androany ny drafitrasan'ny gouvernementa Britanika mahakasika ny Brexit. Fanadinina. Tsy araka ny hevitra sy ny tanjon'ny fametrahana amin'ny Brexit na ny fisitahan'ny fanjakana Britanika ao anatin'ny vondrony Eoropeanina ny drafitrasana tolotra ny fanjakana ireo parlementera sy minisitra Britanika ankehitriny. Nivoatra nandritra ny fampahafantarana ny drafitrasan'ny fanjakana nataon'ny Prime Ministra Theresa May androany ny fitazonana ny fanalalahana rabaritra eo amin'ny fanjakana Britanika sy ny vondrony Eoropeanina sy ny fametrahana fitsipikiraisana eo amin'ny rotonta. Niteraka hevitra goavana teo amin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta Britanika ity fanapa-kevitra ity. Nivoaka ary nanakatom-baravarana ireo minisitra mitaka ny fanatanterahana antsakany sy andavany ny Brexit, tsy mila fifandraisana amin'ny vondrony Eoropeanina amin'ny lafiny rehetra. Ho azy ireo, potika tanteraka ny tanjona ho an'ny Brexit, mizotra makany amin'ny fanjanahany vondrona Eoropeanina ny Britanika. Ho an'ny mpanelanelana Eoropeanina voalohany momba ny Brexit, Michel Barnier, tondehibe ho an'ireo parlementera Britanika sy Eoropeanina, hiamorana na hirosona mahakasika ny fandaniana ny lalàna momba ny Brexit ny fotoana toy izao, alohan'ny farany volana Martsa 2024 ahatongavana amin'ny fisarahana tanteraka. Misy teboka sasany tao anatin'ny drafitrasa momba ny Brexit, nampahafantarina androany kosa no mampiseho izay fahavononana hisitaka amin'ny vondrona Eoropeanina izay, toy ny fialana amin'ny politika iraisana momba ny fambolena sy ny jono. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity saorana ianao nanaraka izany. Saorana manoka ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.